Radio l'ambassadeur efatra amby 100 mégahertz. Atolotry ny 104 ho anao indray. Sy ndry indona. Ireto avy no melan'ny tantara. Solofo, Ery, Lutge, Saondra, Simonety ary Eva. Zao very Josiane vao miditra ny trano. Jereo ngely lery amin'ny firy zao. Dia maninona? Dia maninona hoana? Zany olona mikarama e. Mikarama fahaizako nesika raha amin'ny andro alina be ohatr' zao e. Ohatray. Fa inona ny asantsika ataoko mitety lamba? Efa fito sao dia iza ny olona hividy lamba amin'ny andro alina any. Inona indray ary ky mahazo? Ny lamoto. Zara nga aza gidragidraina fa tsy tiako. Ka tsy normal kosa ny ataonareo e. Tsoro fotsiny niaraka tamin'ny bantana dia vita. Matsiravina mihitsy. Matsiravina hoana? Nga mahafinaritra moa zany mampirafy zany. Fa iza miteny anao hoe mampirafy? Otry, verinao fa tsy fantako. Efa hitanao nga, efa tratranao nga? Efa hitako ianao miresaka amin'ny telefaonina lavy ambony fandrinio amin'ny andro alina. Inona ny resanao ao zany inona? Ohatray. Eo amin'ny telefaonina eo, amin'ny 10 alina vao matory. Miresaka amin'iza dia taiza koa noho ny telefaonina amin'ny alina. Io ataonao isaky ny ariviko inona e? Nga tsy hainko ianao mivoaka makany amin'ny WC mody miantso reny rehefa avy eo. Miantso an'izy e? Ty tena efa lehilahy mitapy. Zany e tsy sarotiny raha misy lehilahy miaraka aminao any velany any e. Tsy problème amiko mihitsy zany, za manakamba. Tenenena foana eo vava fa tsisy raraiko an'izany. Sady zay toetra be fa malina zay tena mahatsiravina mihitsy a. Tsotra ny hoe fanontaniako hoe naninona no alina. Alina satria mbola nitaky vola taman'olona raha nga ty a. Ko raha tenenina tsotra fotsiny fa tonga dia zany no anaovana valy teny hafahafa avy any. Ka matezitra koa ianao, zany foana nanenjehanao hoe mampirafy nga efa hita amin'ny masonao a. Vehivavy normal tsy mody alina amin'ny tanàna zany raha matoty a. Amin'ny enina ihany farafatarany dia tonga zao amin'ny fito sasany vao tonga tao trano. Fidiny ho anà ve zany? Fidinenina fa maninona raha pitsondray vao takina fa nga rehefa tsy azo androany dia tsy azo tsony e. Tsy azo mihitsiny. Rehefa hoe androany aloha ny tenen'le olona dia androany rehefa. Dia maninona renao raha mba niantso anao hoe rivariva kely ahako? Ka tsy voatery e. Tsy voatery tsisy firarahina mihitsy alio ato tokantrano ato fa dia sy tianao taona atao. Raha manakamo koa renao dia velomy a, dia tsy hiala ato amin'ity trano ity a, dia meo vola hividanana sakafo. Dia ataovy miadana tsara, meo vola hividanako akanjo dia tsy hiala ato. Rehefa tratra aloha ianao a, dia tratra fa tsy hoe mody hoe ahilika anao aty amiko ny resaka. Ianao zao ny resaka eto fa tsy za. Tratranao taiza? Ka inona moa volameko anao? Manome volanao andra indray fa nandray tsisy asa. Fantatrao tsara zany hoe tsy dia mandeha ny asa amin'izao. Ka be menimena be anao dia leo a, dia tsy hivoaka ny trano intsony zany fa andany mitady vola. Dia isan'andro san'andro a mila vola ato amin'ity trano ity, dia mila vola hividanako akanjo koa. Mazava nga amin'izay dia tsy hivoaka ato a. Ho velomim-potsiny zany. Zaiko, zay ny tadiavinao nge. Josiane, sotra ny any tiako atongavana. Tsy ilaiko fotsiny ianao mody alina dia ampy zay. Ka mitovy zany tsikako. Tsotra koa ny tiako atongavana. Ny karamana lehako any fa tsy hoe makaiza akory. Za nga manao ohatranao. Apirafy an'ry dia apirafy ary dia hiaraka amin'ry dia hiaraka amin'ry. Ny vola tsy hita trasy ato trano. Ianao nge manao nataonao fa tsy zay e. Za indray no endrikendrihanao andro aman'alina hoe zay mihitsy ny tena mampalahelo a. Nga tsy haingo daholo ny client-nao miteny aty amiko aty. Miteny iny? Misy asa ry dia misaotra madama, misaotra fa vita ny zao anay. Gaga fotsiny a, ianao nefa milaza fa tsisy asa rehefa indraindray. Ny olona mampiady sy anakorotana ny tokantran'olona ve tsy ho betsaka e?
ary i mampirafy ahoana moa efa mifonako taminao ny zavatra nataoko taloha e zany mety nao anendrika indray nisy nandro mbola mampirafy nefa tavatra efa tamin'ny firotaona lasatany efa mifonako taminao efa navelanao ary ka efa tsara-mbela tsy fotsiny zany le hoe mamelanao a seria ohatro nefa ny a tsika fonina iny le izy rehefa tiarina ty tsy te mibetsaka aminao a fa vao tamin'ny larobia zany na eno zavatra momba anao ina indray no eninao ony ohatry aza modina andro eo ianao vao tamin'ny larobia ianao mampiaraka ry ambodin'ny kininina ny rakoko ery ka tsy nalezana nalain'le olona sary efa misy mpiara-manady koa ve any zany manakotana tokantran'olona sa ahoana e teny mihitsy izy hoe andao ndry rehefa tsy mino fa za tsy nandeha satria tsy tia andratra ny foko a fatako mihitsy na io vehivavy rahanao io aza tsoroko aminao zany se vava ampitataraka ana rehetra zao betsaka na ny olona tsy tia e miandry antsika hisaraka fotsiny de hiditra aminao enao aza be ary resaka menao enao fa lehilahy mihitsy zany olona manisy carbohydrate sirany aminao zany hitanao za foana nendrika andreanao ie mino resaka olona ihany zay miteny de noy de hibotsina ny fo de hipoka de any ianao de ny olona mandia fotsiny tompoko ao tsy misy olona miteny zavatra tsy misy zany dra ngatia aoka zava nyresaka aa aloha janona any amizay zany fa mandreraka be za koa efa naona inona ny netinao avy any aloha inona ny loaka any misy loka ao fa tsy manomey a samy matory am'izao tsy azoko samy matory am'izao efa vokotany amin'ny lahanao tany ianao zany zay filazanao amin'ny filazanao fa tsy rarahako meo aty andrako rehefa tsy anao ndana matory tsy manomey a e fa manakambo de ndana mitady loka fa nao fihinam-bola avy kosa zao de samy kepoka ny azony zay mihitsy hoe za koa manakamboko araky ny teninao ho any amin'ny hôtel de luxe aloha zao eo ianao raha matoty a Radio l'Ambassadeur, efatra amby zato megahertz. Ono ary Josiane ie so de mba ialana nenina ihany aloha e tena efa leo a dada hitanao le fisarahana nge tsisy mahazo tombontsoa amin'le izy mihitsy e voalohany aloha fa tiantoka no hita fa fambaraka moa de efa manaraka fotsiny eny de tsy misy mahazo tombontsoa amin'izany atao hoe fisaraha-panambadiana zany na inona antony zay no ko fantatrao zay tena fantatro mihitsy zany tena fantatro zany fa oka zay mihitsy a e ahafanenina tanteraka eny e zay nge mahita ihany hoe maditra izy fa tiako tenenina fotsiny a so de mba azo efifina eo ihany aloha Za koa kimy mimbokevitra ny dadanareo zany e hitanareo zangy amin'ny eto manodidina eto de efa mitafy fiainatra mihitsy e mitafy lamba ka olona fa etrerety tsara fa isan'andro de mila ady amiko foana izy ary reo olona manodidina na rehetraretra reo nge anontany io hoe fa mivoaka ohatrany hoe mijery film izy mivoaka eo foana isakariva tena menatr'olona eny manaiky fa misy le adinareo fa zao ndreny malasa ny eritreritro so de avy aminao kosa le mahatonga le adinareo ordada tsy hitanao manko fandeferaka ka misy le fitenenana ihany mantsy hoe ny vitsy mikitra ny rery za tsy manatsara ny tenako a fa raha nareo mahita ny fiainanay ato de tena mahita hoe tena mijaly a sady zay a de etrerety tsara fa hatrany ohatr' zao ataon'zao zao ngizy mbola tsy mody an-trano e mahatsiaro afa-baraka mihitsy a rehefa nandinika ara ngady avy alao izy isaraka rehefa mahatsiaro mijaly a asako tsy mbola misy zazakory mamatotra azoko avy alao izy isaraka e zay zany de anizy reto entana efa miambale reto eta mindreoko ay ve iny ary izy salaminareo manahoana avy izy izy zany miasa zany fa ngamo ny asanao ty misy asa alle etako misy ngahanareo tsy mafantatra an'izany moa raha fahalalako azy tokony no asa amin'ny atoandro de vao miletika amin'ny masoandro de mody ka rehefa tsy ampy ny atoandro de ampiana koa ny alina voaingana indray zany zaniko
tonga maraina fa ka nampetso ny vadiny se zay fa mikorotana onona reo ato napetsoko mihitsy zareo e ary nganandamina trano sa ahoana io izy anazava azy zay koa ary mba gagako fa inona moa reto otra etanao reo efa reo ny etanao a de mahazo mandeha anao teny gasy mazava be zany tsisy atakandro kay kosa zay na natsoko andreo ray aman-dreny koreo raha tianao ho fantatra leo be a inona nefa ny tena antony mahatonga anao miopefa ohatran'izao e ohatray le fantaniako malariva ve de nitatra be ohatran'izao ahoana moa ary da dasy mamany tsy anontany hoe alalina izy de mba manontany izy hoe taiza lozika eny fantaniako amin'ny mahavadiny anahy e de zany ve de mefarany fandroahana sy fanipatsipazana netako ohatr'izao efa nanao zay azo atao ihany zay nandamina teto fa tsy hitako za tena sanganehana tanteraka amin'ity zava-misy ato amin'ny tokatrano-nareo ty borliva tsy zavatra nyseho maly akory ny androako anao androany a fa ny fiainanao hatramin'izay sy ny fampijalianao a tsy tete mibetsaka amin'ireo ray aman-dreny koreo a ary nadritra zay fotoana maro zay na fenoko anarery de samy rery le izy na ho tantaranao koa raha tsy de rarahako loatrany fa tiako antanina hoe tena fanapakevitra ao anatin'ny fonao ve a zao zavatra misy zao hoe androakay ianao efa zaiko inona indray sisy laivoko anao tsony amin'ity tokatrano ity fiainako koa vitako mba ataony etanao de lasa ianao mandeha malalaka ny varavarana mafy loatra anie zany fantatsana sy fanaovana tsinotsinona anay madinika zany tsy haiko zay vitranareo ray aman-dreny aloha fa de vavany zanakaro zay no niteny hoe mba rariny kosa ve raha nataotran'izao no de horoadroasina fotsiny amin'tsisy efa feno ny kapokako de lasa ianao mandeha fa tsy be resaka eo tsony rangazy tenenina fa mialatsiny a efa nanao zay azo atao a maray aman-dreny fa tsy azo tenena izy ka inona moa ny azonay atao ho terena ve hitanao zany fa nandray aman-dreninao raha tsy miray hevitra aminao am'zao zavatra ataonao zao manapatapaka fotsiny ianao satria be lo loatra sy efa zay reny fanapaha-kevitra ny riliva de ekeo a sady ny trano koa ny anay raha teo e tsy ny arinareo ny araka ty fa anay manokana rehefa zay koa rangano izy de aleo mibandy andeha tsy mitamotamy amin'izay vehivavy ohatr'izao reny kiraro de reny koa ny akanjo mbola avijaniko e de reny koa ny pataloha nao andeha reo oeto anao de oeto amin'ny lehilahinao any koa aneo azy daholo reo hitanareo amin'izany zany ary ny toetrany de saika andalo tany amin'ny mama mihitsy afa so ihany mama fa tonga eto fa misy inona misy vavao mampalahelo be eo a vavao mampalahelo inona zany be voka mama fa ahoana tokoa zany kia zany a zany hoe tao alohan'ny saranay siliva de kay za efa be voka fa za tsy nalala ohatra ny soritrena be zany foana de nanatona dokotera za de ohatra malolohy foana de nanatona dokotera nanatona rasazy moa zany de nijereny a de niteneny hoe ndana mividy tamama le test de grossesse eny amin'ny pharmacie de rehefa mividina de natao a de nijereny de positif fa saika atorana tena nalahelo a gaga be de firy volana zany ny kibindry efa 2 volana am'izao tena zany no tena hoe tsy nampoziko e za tsy te hanana taranaka amin'iny lehilahy iny sady zay koa tsy te hanana souvenir amin'iny mihitsy tiako fafako atao poko ato amin'ny saiko eo amin'ny fiainako ray manontolo momba ny lehilahy iny de nefa kanjo moa zao be voka zao tena mivadika lohako mama apio a ko inona ny azo ataoko efa mananjanaka indry zaniko aterao kia fa nga moa tsy azo isoriny sombon'ny aindry io aina avy amindringa io e aza miditra amin'izany mihitsy
ko teo ara nisy lalàna hoe azo atao ny fanalanjaza eto Madagasikara ko. Sosokevitra mbola napetraka fotsiny fa mbola tsisy lalàna vita sony izany. Tandremo dia davo hevitra ary inona no ataoko? Za tsy mila mieritreritra ny lehilahy intsony mandrakizay, dia inona zany no ataoko? Izao tiavina ho aly zaza zay. Ka zay mihitsy zao mampatahotra fa mety marikiriko mihitsy le zaza ao kiboko raha teraka eo. Marina hoe mbola tsy niteraka fa za ohatra ny tena tsy tiako vitana mihitsy. Mampalahelo kiny zazakely fa aza atao an'izany tsy fidina ny azy angeny io tonga etỳ tany. Mba mandefera ny olana kongira miteraka an'ity zazy tia dia ohatra ny hoe mahita ny salovatavany anina iny foana, indrindra fa rahalahy kely. Izay ny tena tsy tiako vitana mihitsy. dia mila manamboatra saina izany ndry fa ny analo ny sosokevitra dia izao aterao dia tiavo dia tezao tsara ny zazakely zay. Zare zany misy toerana metimety ametrahako an'ity zazy ity ety to be olona mandeha be. Raha sanatringa tratra ny olona ty hoe anary zanaka angamba loza, angamba dia anaovan'ny olona fitsaram-bahoaka sady maty mimenatr'olona. Nefa aloha tena tsy vitako ny mitaiza azy. Marina hoe nalary teo mpamoahana azy fa tsy zaka ny saiko ny taiza an'ity zazy ity. Mafy loatra nampitondra indrainy dia tsy maintsy ho arinanao ry zanako. Na dia tsisy idiranao aza ny adinay. Miala tsiny aminao ary zanako, fa tsy maintsy anary ianao. Mampalahelo ahy ianao. Dia ho sahako ve ny anaranao ry zanako? Ohatrany tsy sahako indraika. Tena tsy vitako. Zanako nalaoko ny kiboko ve dia ho ariako? Zaza tsy manatsiny ianao ry zanako, tsy misy idiranao akory ny fiainanay. Andriamanitra ampio Ohatra fa ina ary mahazo ny tsy madama kely misy ny amponiko mihitsy. Azafady madama kely, fa maninona ianao zany? Manana olana ary tena olana be, tsy voavahan'ny saiko mihitsy. Sao dia mba azo hifanampiana ary sarotra zany madama, tsy vitanao zany. Za range tsy mahavaly izy fa misaotra betsaka anao nanana finiavana anampy afaka tantarainao anary ve ilay izy? Zao hoe momba n'ity zazakely ity ilay izy. Izazy ity zany zanako nalaoko ny kibo nefa ny za tsy te hitaizana azy. Fa ahoana? Zany hoe dadan'ity zazy ity nampitondra fahorinana mihitsy teo amin'ny fiainako. Hatramin'ny fanambadianay dia nivaly tanteraka ary nahitako zavatra maro mihitsy dia tsy
tetaizany zanany mihitsy a. Fafiry amin'io zany ny zanakareo. Vo io zany a. Mba hafa koa zany madama. Ka tsy hitanao manko nanaovan'ny dadanito zazito anazy. Dia ono a. Manao inona eto zany ianao? Zay mihitsy ange madama mampitomany ahetra. Za io tsy tetaiza nefa le zaza mampalahelo azy satria zanako. Saika anarana azy mihitsy anie ny atongavako eto amin'ity toerana ity e. Andriamanitra. Tena marina fa aza miteniteny an'izany ianao. Kay saika vandozana ianao zany madama raha tara kely foana e. Mba fantatranao moa hoe tsy fidinao an'io zaza io ny tonga ety ambonin'ny tany. Eny e, fantatro zany ho fa tsy vita koa ny taizan'io e. Raha mba ianao io moa zany narindray aman-drenao tamin'ny ianao voateraka ohatr'izany dia mba ahoana. Ngaza ny tatsony e. Aza manao an'izany madama. Raha mba fantatrao mantsy a. Raha zao 15 taona nanambadiana zay mbola tsy nahazo zaza. Tsy mbola nitoe zaza koa e. Zany Eo ao miandro mpianako ny hoe. Aleo anazy fapahazariny. Marina ve zany? Ie. Tena matotra azo miresaka aminao zao ary tena valim-bavaka ao anay ianao. Afoko anao ty madama. Aleo mihitsy ho anay madama sady zazakely mafatifaty kely ity a. Eno fa ny condition antsika fotsiny a. Aza mba tenenina amin'olona nezany izy. Aza matahotra ianao. Ianao afaka amin'ny enta-mavesatra zana azo fanomezana. Samy faly nge tsika zany. Efa elana eo madama ny tadiavako zaza zany. Eto aty? Eny ary manga elondray a. Lankely sa va? Lankely. Dia iza ny anarany dia izany kopihana? Tsisy. Godry. Fa firy andro ity zao? 2 herinandro. Ndry. Faly be zao mivadiko nahazo an'ity zaza ity zay. Veloma ry ianao e? Oka aloha. Fa ahoana indray? Aloha roako farany zanako. Sao dia hiova hevitra eo indray ary ianao a? Tsy miova hevitra zany a fa dia mba afatrako farany a. Mba taizao tsara izy. Aza matahotra ianao madama. Zay ary fa veloma e? Ariva ny andro. Dia matoky anao a. Aza matahotra ho a. Dia aza miteniteny an'izany Eno a. Zay aloha fa lasa zay. Lasa tokoa ilay zanako. Navoky moa ny zanako naloko ny kibo. Mampalahelo. Ay, zako moa dia tsy naka contact mihitsy. Dia azaka zako aloha. Eny fa lasa nandray kinga. Fa zanaka an'izy io zaza io. Zanakitsika ko. Zanakitsika amin'ny ahoana koa e. Fa nga ianao efa niteraka tany ambadika tany. Ianao koa zany dia zanakitsika ny atokavany io ko andraso aloha fa azavaiko anao tsara fa ianao koa ohatra misendondoatra zany. Aza vao any ianary fa maika ahy e. Nisy raha matoa izay hoa hitako tariana nampalahelo kely. Saika ho ariana hono ilay zaza zay dia nentim-pinody fa ianao milaza hoe tsika hanangan-jaza ihany tsinonako. Raha matoa manao ahoana zany? Izy io la tsy fantatro mihitsy e. Fa za sendra nandalo teo amin'ny tetezana no hitako teo amorony teo izy. Asa saika tsipony tonga sa ahoana ny tao an-tsainy? Dia inona ny hidiranao amin'izany? Ka ny anahy zao ny tao an-tsaiko ilay hoe tsika mitady zaza moa
koa le zazakely zany avela ho vonoany le raha matoy eo fotsiny avela ho vonoany ihany ko inona ny raha rahinao an'izany andray kosa zany mba ataonao sady le reny nge tena mitomany na palahelo kely ana ery na mitomany manao ahoana ny reny na manao ahoana tsy fantatrao moa ny zavatra ataon'ny olona amin'izao fa na io resaka famezana hanina olona io arange amin'izao hoe misy problema io e angao a zay nisy nahita e tsisy nahita io va iza ny alalanao an'izay teny ambadimbadika teny e ny ange mba atao an-tsaiko le hoe tsika anangan-jaza eny e fa mifampiresaka amin'izany tsika esenao hoe anangan-jaza fa ny zanaka amin'ny fianakaviako ato be da be zanak'olo-kafa tsy fantatra ry koa no entinao ato an-trano ato zara zave mba nisy nanome avy reninao any io jereo le zazakely mitomany inona no omenao an'io zao inona misy nono omenao an'io nga ny reny hitako tso dia inona zany ny sakafo omenao an'io zazakely vao menamena vava io inona e vidiko vidinno eny am'farmasi ianao koa ne zany tena tsy azoko mihitsy e tsika ne mba tsy nanany e zay mba atao an-tsaiko nitondrako an'io zao mba hoe afaly ianao nefa nijereko tiana taona manaika hoe tsy nananysika fefa zany azavaiko anao zany hoe ny zanaka amin'ny fianakaviana tsy be da be misy ihany koa ny tsy dia tena tsy velony ray aman-dreny eo e fa maninona raha mba tanytsika isenao no naka ianao napanapaka foana ny ivelany ihany tokony mba nera-tamiko nge ianao zay vao nanao an'izany zavatra zany e dia ahoana zany tsisy dia ahoana fa averinanao any amin'ny toerana anakana azy io a na tsy mpahazo any ambany tetezana any antray kosa fa dia fony inona loatra reny fonao ty e mitovy amin'ny fony io reniny io zazakely io mihitsy mifoko ny reniny ary tsy miatra azy aleo ary aloha hitady sakafo azy dia hita eo nanaovana azy rehefa ve inona moa zany ny mbola ataonao anaty body fotsy ao mangatsika dada fa mihatsara velatsia ianao ahoana indray zany vavy lehibe manary anaka zany e mody mifany eo indriny nefa tsy hitany natao mba fantatra moa fiatraikan'izao zavatra nataonao zao fantako mihitsy fa olona tsy fanao ianao zany manary anaka zany eto ambonin'ny tany indrindratsika malagasy raha zao moa ny fantatry ny fanjakana dia miko ny fahafahanao mba hen'olo ahy za tsy te hainao anao zany e za nge efa nyteny indri hoe aterao a io zazy io dia avy eo tezao tsara e dia zao ve nataondri tsy eo aminareo mitoerako zay fotsiny za tsy te mafe zavatra be dehibe zay fantatro mihitsy fantatro fa tsy fitiavanao an'le zalary foana no mahatonga an'izao rehetrarehetra zao nefa tsisy idirany zazakely mihitsy ange zany eny fantako tsara zany fa tsisy idirany fa mavesatra dia miomany ianao fa io ndray dia tsy maintsy hipoaka io afery hoe nakaizany zazakely namidinao zany ny alalan'ny olona azy zany ny alalan'ny fanjakana azy mpivarojanaka vitan'izay mivarojanaka ve fa ohatran'ireny hoe zazanarina eny amin'ny fanaripako reny zany sady zay nge sika ataondri e dia ahoana ny fahalalan'ny olona zany hitan'ny olona be voky ianao ety amin'ny manodidina ety hitan'ny olona be voky ianao dia teraka tany amin'ny hopitaly dia avy eo nakaizany zazakely valio zany teninay zany e raha teo amin'ny toerandri moa zao no narianay ohatr'izao dia mba ahoana ka tsy hitako tsony zay ambara amin'le izy fa zara nga tena menatra mihitsy ohatra ny olona tsy nitaizana tamin'ny fomba kristianina ianao fa inona mihitsy ary ny ao amin'ny sainao ao e dia tsy mba nanenjika kely ianao kory ny eritreritra hoe zanaka naloky ny kiby dia ariana dia iza zao le olona nandray azy izy tsy fantatro farafaratsy mba niteny taminay ray aman-dreny ianao alovana nanapa-kevitra
izy koa ve rehefa fantatr'zao raha izany kosa no teneny ty izany anankian'izany fa iza nefa no miteny anareo mivady an'izany ahoanany tsy ahalalana ian'izany mpamisavy mandeha alina ary misy mahita tsisy takona tsy iseho zany e hita foana ny adalanao na inona ataonao na inona ataonao zao zavatra tsy mifampiresahanay mivady ty fa eto dia mandray an'izao fanapaha-kevitra zao satria nanao an'izany adalana zany ianao dia avaliko any aminao ny zavatra nataonao ny zanakao tsy melanao zanako tsony zay zany ve dia mba mety dada ka mety ny nataonao orainy a mitovy ihany ange izany zavatra izany asa dia mandray fanapaha-kevitra katezerana kosa moa raha veriny eto ny zazakely dia mijanona ho zanako izy so dia mba tsy rariny zany fa ny anao rariny eo fanangentsika kaiza tsony nahitany an'izay dia rehefa tsy hita tsony za koa tsy mila anao tsony miala teto ambany masoko manomboka izao marina ve zany tena mifony dada ve zany ka satria tamin'ny fonao no nanarino ny zazakely dia amin'ny foko rehetra koa ny anaovako an'izany tsy asiako fanenenana na dia nikely azy tsy mila anao tsony koa ary miala tato amin'ny tranoko azo mba atao an'izany mo dada mifona averenao ary zazakely ataovy tonga eto zay zany ny teny omeko anao zay manome fotoananao ao anatin'ny herinandro raha tonga anao eto ny zazakely janona ho zanako ianao dia mipetraka ato amin'ity trano ty ihany ianao ka tsy hitako tsony izy o ay dia izay zany ny zava-misy miala koa ianao amin'ny tranoko za tsy mila anao tsony aza mba atao an'izany kosa moa raha ngaty fa nga dia hoentina katezeranao drano fotsiny ty fiainany ty zay ny anoteniko ary tenin-dehilahy zay tsy miverina amin'izay tsony ary ty koa nge tsy tranonao rery tranony arahantsika ny ary ty fa tsy hoe anahako anahako tsy zany alalan'izany fa rehefa zay dia zay dada mifona mo ataoko aiza ndraika ty zazy ty ndriamanitro tsy azo kokoa ny ejonny zazakely efa tonga ohatrano vera nga dia hiavina vonana ndray zao zany diran-doza tsy haiko hoe ariko ay zazy ty sakomeko an'izy zanatry lotratra ny olona hoe manary an'ty za ndray ny diran-doza eo gamba dia asa fotsiny anaovany vahoakana voaka gazety ngamba enona reny ataoko ry andriamanitra ho avelako ety atsena ho avelako aiza ho aiza ety atsena vadika mihitsy ombao ka fa hitako ny hevitra misy raha bebe itsy manahoana raneny manahoana driko miandry olona sa manao inona izy zany izy misy olona andrasako kely zay atry ela be ohatran'inona ve ilay olona mba saka hindrana kely anao nge za azafady positra be dia mba tazony kely ty zanako ty aloha fa ao amin'ny WC vetivety ke tsary fa aza ela loatra any sa tonga ilay olona vetivety fotsiny enao aloha raha bebe fa afaka fa aiza ihany ary nyreniny zatyto mbola tsy mivoakatra ao ihany marina tsy efa ao atsasakadiny izay andriamanitro tsy reto izazakely fa minaonaona mitomany inona no ataoko an'ity sa ndeha ho jereko kely ao mihitsy ka
mbola ao sa tsy ao tsony azafady raha papa ahoana zay nisy vehivavy iny ve nitrao izy lavalava volo iny somary maitsomaitso fihodirana dia nanao ambon'akanjo menamena nga zany voatsikaritra vahoaka be eto an-tseny ty miditra ato amin'ny WC ohatrany tsy nahita zany ako efa ohatra sakadiny any zay tena hoe nakaty mihitsy ve izy hitako mihitsy any any nidiranonakao fa za variana teo dia tsy haiko tsy hitako nidirana aza hitako amin'ny fandiso anay mianaka fa ahoana ka ty zazakely totroko ty zanany dia ozy izy hoe ako hivoaka ato amin'ny WC dia mba tazomy ty raha bebe dia teo tsy nisy an'izany aloha ka ohatrany tsy nahita an'izay mihitsy ako lozy ty marina dia ataoko ahoany ty zanak'olona ity tsy azoko tsara aloha le fandehan'le resaka zay tantarako anao zay efa hoe lasa nakao amin'ny WC ho ahy izy fa zanakao le reniny olona tsy fantako akory fa mba sendra hoe nijorojoro teo ahako nisy olona nandrasako le olona nandrasako koa tsy hatramin'izao tsy hita hoe nakay dia naseny tazomina le zaza dia zao zany ve zany tsy eo ianao niraisina inona no batoro hevitra raha papa ataoko akory tya atero any amin'ny fokotany zany ko na hito any amin'ny polisy to raha sarotra be izy zany inona ny mahasarotra an'izany ary nahoana moa raha mba apetrako eto aminao fa sao dia mba miverinao ihany le reniny za hitanao fa sahiranako mandray olona tsy miato ahy eto mino aho fa tsy maintsy odiody eto izy satria teto neonanay mianaka dia manahirana zany ka tsy vitako zany fa za olona be asa eto tena mariny io ange mba misy fandrina kely eo aminao io dia lao izy atory eo reraky nitomany teo izy ao dia napatoriko dia mba io natory io dia patoro eo fotsiny karaha sanatria tsy miverina le reniny dia ahoana tsy maintsy mety miverinao ihany izy ka raharaha zany ko fa olona ohatrany ahoana koa zany manary anaka zany siarabokagako ao are apatoro eo ye liva marina salama dia anao raha papany elaela zany nga hita fa ny fiainana dia miodikodiny dia ahoana miala tsiny aloha fa nanatinatina anao azo ny andao mandroso any an-trano ary dia any miresaka tsy maninona tsy maninona ka petrapetra ary raha mamany nakaiza metikodina any rehetrarehetra any eniko hitanao ihany ny vehivavy re mpianakaviana metsena manambomboatra izy tokoa aloha mbola metsiketsika ohatrany re mpianakaviana rehetrarehetra ka inona ny vaovao mialatsika ohatra mamely konserny azony ohatra mangatsika ny andro epa zao manafika mihitsy miandro koa nangatsika be misy teto tavoako eny ny atondehako aty moa zany tsy dia misy hoe inona fa mamangifagny lolona amin'ny afiny anankiray kay saotra mamangy mahatsiaro anay manaraka izany kizy zao ny akizy mbola tsisy mbola zany ny fitadiavam-bola aloha zao mafotaka fa fiainana koa mihasarotra efa nandraingiraingy tamin'le zanakareo koa dia ohatran'ny fay nga lehilahy ohatr' zao vety petrapetraka fotsiny amin'izao mafy any reny toerana nanjoa reny koa zany zay koa izany lehilahy zaka aloha fa dia zakainy teny
fa izao nareo koa nge samy manana ny filazany eo mahafanina na iray aman-dreny ianao zao manana ny teninao miresitsika isanao zao etony miresaka de izany ny teneninao izy miresaka aminay de afa koa ny teneny de tsy hita hoe aiza zany le tena marina fa tsy say laza ny tenanao diso mihitsy zany mity tany tiako ka izay mantsy marina nefa tsy maintsy mba hitrangeny ihany nefa ndray andro e ie de ahoana sy ahoana fandehany misy resaka saiko ataoko aminao e misy zavatra tsy mampandra ny saiko de zay ny atona anatonako aty aloha ary tena manafika mihitsy zany gripe zany mihitsy kanefa ianao tao tsy manao kasibosy akory rehefa ohatra zao nge tokony anao kasibosy any nga moa tsy efa lasa le covid e ka iny aloha zany efa mahazatra iny kasibosy mba fiarovana andrehetra na covid na tsy covid nanao eny efa ohatra mandy be le izy de nariko atsy ivelany atsiko tena se rehefa mamely fa izao raha papany a na eno aho hoe bevoky sosianina de zay ntsika antaniko hoe efa nanambady fe zany izy fa nga efa manina ny tehiveriny izy zany tao ohatra mbalina fotsiny momba ay ve zay ny olona mpivady vita soratra sy mariazy mihitsy ko tsy diso le vaovao eninao fa tena bevoka tokoa izy zany mivadiny eto ihany izy ange tsy manambady fa zao ny fandehany lazao e aonare zany teo amin'ny tapabolana le saranareo iny de nanao testa tany amin'ny dokotera izy de teo nalalana hoe bevoka zany hoe ny tena marina zany a talohan'ny sarahanareo izy no efa nitoejaza zanakao zany le tao akibony tena azoko antoka avy hoe zanako zany e satria izay koa mantsy ny fototry ny adinay farany teo zay indray aloha resaka tsy fantatro tsy fipetrahana tsara mitokantrano de sao de mba sanatria hoe zay indray aloha tsy fantatro fa de zay fotsiny le izy tapabolana taorinan' iny a de nitoejaza teo amin'ny 2 volana teo izy zany tao akibony de efa teraka zany izy zao aizany zazakely tsy hitako zay hitenenana azy aminao atre fa hoany ka teraka izy de tsy any amin'ny ntsony ny zaza zany hoe nisy olona nampitaizany azy zany voalazanao sany amin'ny fianakaviana voalazanao mihitsy nomeny olona nomeny olona hoa mba aza vao tsara mora papany a tsisy azoko mihitsy ane zany le izy zany resaka lava be fa ny votoatiny fotsiny de hoe nanenina be izy nitoejaza taminao de tsy te hitaizany zanakao zay zany no tena fototra de nomeny olona le izy amin'io a olona tsy fantatra de nijerenareo ray aman-dreny fotsiny ve sanapriska mihitsy ary nareo ny anaovany an'izany zavatra tsy fanao zany enao no miteny an'izany fa tena nanaparako ny atezerako mihitsy izy ary zay mianaka hatramin'izao tsy mifampiteny ka maninona moa raha jerevana izy olona nomezany azy de alaina any ny zazakely tsy fantatra moa le olona nomeny azy olona teny an-dalana teny de tonga de meny fotsiny loza zay de tsy hita hoe aiza na izy ka sao de mba mandangy aminao izy da misy zavatra fenina ary sao de mba sanatriana midiny iza mahalala an'izay ndray aloha fa raha ny firesany de zay fotsiny nomeny olona hono raha marina kosa aloha za zavatra lazainao azy any a de tsy mba naiky an'izany vita morana zay ny marina aloha fa de na zay ary mba sanganehana koa zao tsy hitanay zay atao zay nge tsy mifampiteny ga vitany hoe sanganehana va olona zany any akoatiny mandika lalany zany e ary mampigady de tsy haiko aloha fa zay ny zava-misy tena mampalelo anakay mihitsy zany toe-javatra zany a marina moa ngamba ny ilolo ngamba ilosako de alao any zao de zao e sisy ninona afaka hovaina ntsony nge le zaza efa tsy opera tanana ntsony na hokaroana azy tsy ho hita de zao ary za aloha de manasa tanana fa raha ohatra ka misy fivanjavatra any de efa fantatra zao zany fa napakevitra fa za tsy anaiky
Antony atondeko ry Josiane, mbola averiko aminao ihany ny fanontaniako. Aiza ny zanakatsika ny nasianao azy ary maty sa velona? Tsy te ady aminao tsony mandritra ny androm-piainako manontolo fa nefa vita rehefa tsy hita zay amafana azy fa avaly teny tsotra no rasako aminao. Any izy Any aiza izy dia aiza raha any izy dia anao na mbola tsy hitako eto hatramin'izao e. Efa tamin'ny herinandro no miverina teto. Nialanenina taminao dia niandry ny apellanao hoe mba hamme vaovao ana raha hoe hita na tsy hita. Dia mbola tsy niteny ianao tsy mivolana hatramin'izao tonga eto izao dia mbola tsy nahinomba avao ihany makasika an'ilay zaza. izy aloha tsy maty fa nazakorany na nenina mindy namezako anazy an'le olona. Fa le olona menao azy ve tsy hita hoe foty sa mainty sa lava sa fohy lehibe sa tanory? Marina fa hoe fa rivariva ozy ianao le andro. Liva tsy tadidiko intsony mihitsiny izy. Tena efa nafonao ohatry ny maty zany le zaza efa tena narino tanteraka tsy ho hitan'ny voamasonao intsony. Izay ny eritreritrao a? Kefa mitenanao hoe zara ho ananenina be fa saingy efa tsisy hevitra tsony. Fa hono aloha e, taiza ny toerana efa nalehanao zany karohanao azy hatramin'izay? Efa mba nijerijery ihany fa tsy hitako mihitsy no namako koa rehefa niteneniko hoe raha mba mahenoheno hoe zaza verina ohatr'izany. Ka tsy ho voalatsany namanao ve ianao hoe zany situationao zany no tantaranao amin'ny olona any? Ka izy ange tsy niteneniko tsy nitsotra marina fa niteneniko akolaka. Ka akolaka dia izy dia nytany hoe zanak'iza zany no asianao tadiavina? Ka hitanao efa mba malahelo koa dia teniteneniko fa tany eny fa Manao foana mihitsy ianao ry Josiane. ka izy moa no nanapo. Sombonay antsika ve dia ataonao an'izany? Za ve nanao tsy mety dia ny zanakatsika no anaovanao valifaty? Sady izao ny ry Josiane taorina n'ireny fotoana sarantsika ty reny fantatra hoe be voky ianao mitoeja zamiko dia mba nitalao taminao hoe hiverina dia maninona moa anao izao tsy nanaiky anahy? Nefa raha niverina mivaditsika tsy nay aloha zazy io tsy fantatro mihitsy ny eritreritrao e. Ka zay ny liva le toe-po e. Zany hoe tonga dia eto-po be ahy zany dia arina ambanin'ny zanaka naharary nga tsy narary ny voan'izy iny. Kefa mitenanao fa nanenina be mihitsy aho amin'izao fotoana izao fa tsy hitako izay anarena anazy tsony. Izy efa tsy hita hoe aiza na aiza. Fa izy aloha tsy maty. Zay foana anao averinao tsy maty nefa saika mivonoana fa tsy nanao ny tena saka ho tsipinao teny ambony tetezana izy iny. Eny nao koa zany le izy tsy hita tsony izay tenenako anazy zany aloha fa za koa raha mba vaky ny lohako. Eny andeha aloha zay. Misy vavao dada sy mama. Jereo nge ty e. Hoe Inona zany? Zaka tsy mahita loatra tsony ny masoko e. Vavao ato amin'ny FB. Io mazava be io sady misy resaka eo ambony io dia vakio nge. Inona ny eo renina? zaza very dia raha misy mahafantatra azy dia manatona ty amin'ny pôlisy. Misy sary ve? Io nareo koa nge tsy mijery tsara e. Ary tena mbola zaza kely 4 volana hono izy ty. 2 volana honko. Raha zao moa ny zanakareo io e. Ka zay indrindra zara mandinika be anazy fa ohatry Dia hoany zany ianao? andao aloha hiaraka hoany dada. Fa zao nge ny olana e. Raha makany ianao dia tsy maintsy hipetraka ny fanaty adimy pôlisy hoe maninona ny very ty zanakaroa ity. Zay aloha dia tsy maintsy isy e. Dina aloha lazaindry. Dia tenenina hoe nisy mikidinapeko. Ka hoe nahoana tsy nanao fampakarana? Zany daholo nge mety mifanontanianao zao e. Ko tsy hita tsony izy anaovana an'izany aloha fa dia izy any fa andao moa aloha dada fa ka mahatonga amin'ny teny an'izany mba miomana ianao tsy ho tapohan'ilay fanontaniana. Ahoana koa ny alalàna fa ianareo ny ray aman-drenin'ity zazy ity.
rehefa tsy mino izy rangah dia ataony test ADN tsy hitako izay olana amin'izany dia iza no hoany tsika telo aloha niaraka andehako dia tsy aleonareo mianaka sy neny dada koa io sary tahotra ihany aleonareo mianaka ka tsy hitako izay mahalehilahy ny dada ka hita fa zavatra manahirana ty anareoko andao maloha ny ampio izay e tratra n'le fanontaniana fandrika amin'ny polisy ihany ny antitsy tiako dia ahoana izany mama tsy andao re andehantsika roa rehefa tsy afaka izy inona koa moa ny elana olona be dia be amin'izany andao da ary nareo mianaka ihany dia mahavita an'izay hitako ihany ny zanako faly a mamerina miaraba anareo indray zany ie dia misaotra telo volana taty ho ariana ve vo hita le zaza ary etsy aloha mba hotrotroko izany zanako izany tena aiza koa moa misy raim-pianakaviana hoe telo volana orina anaty rana vo hitaiza azy izay mihitsy so dia ahoana sy ahoana ozy ny polisy aloha ndraikaka saika tsy nomenige ty e zany zangeno na tonga nany insista tamin'ny dada hoe pianakaviana mitomany ty sy mangina aloha elahy fa tsara aza hita ny zazakely fa mangina moa e faly faly eno zany no anaran'izy ty tsy fantatra hoe izy aforontsika eo zao zany nareo vo tena hoe mpivady ara-dalàna raha azoko zay mihitsy dada tsy haiko tsoy tonga ny zazakely miravina ny fiainana zany mihitsy mangina sheria eny e ny endriny dia sa zao masony rehetrarehetra tena zanako ty ireo olona fa zanaka iza indray nefa e zanakitsika ane io e ny zavatra mahalasa saina amin'ity zazy ity nivezivezy be mihitsy izy nandritry ny andro maromaro tsy haiko hoe inona ny eo ambadika izany tena mahatalanjona ho ho lafa tongotra be ngamba izy tika voateraka dia efa niodikodina fa zao ahy tena misy ao andriamanitra zao hoe raha mba misy ianao andriamanitra mba mpahitao anazy zanako dia fona taminy koa amin'le zavatra tsy nentina ataoko satria tena manary zanaka za loatra ny hoe mamono olona koa e tsy hoe ohatrany fa tena zay mihitsy dia tena mifona tamin'io andriamanitra io a fa misy andriamanitra e eny na izarany e dia mahatsapa tena hoe mety avy amika any koa ny aton'izao rehetra zao satria raha tsy nadihitra ny saraka taminao ny ala tamin'ny tokantrango dia mety hoe tsy nitrango zao zavatra nisy zao eny e izy daholo zany rehetrarehetra zany fa ny tena mahafinaritra aloha dia hoe miravina ny zavatra rehetra tafa verina hito aminareo ihany ny zanakareo zay mihitsy ny zava-dehibe fa ny tena mahatalanjona ane dia izao e ty zazy ty efa mivezivezy taiza sy taiza zany hoe zao zany fandehany nisy rangabe mpiandro vese zay ony no nitondra anazy tany amin'ny polisy dia ahoana na tonga azy tany amin'izany olona zany dia tsy fantatra mihitsy dia efa nandeha tany an-taninarivo tany koa ty zazy ty dia avy any indray dia nisy namerina indray tsy azo koa ny hoe zaza mahafatifaty kiloatra n'ity dia ahoana rany tsy nahatamana zany amin'izay olona tany eno aka mety mivavaka ko ka zange rehefa taty arindrina tena natsiaro diso be mety ny alahelo-ko azy kosa angambany ny tsapany fitondran'andriamanitra daholo zany tian'andriamanitra hiverina aminareo izy dia tsy nisy nandray azy mihitsy tsisy ny taiza azy zay ny vahiny iny ohatrany hoe ny vahiny taman'olona tany fotsiny izy zany zay mihitsy mantsiny hoe ohatra mbola tsy nahita toe-javatra mitovitovy amin'ity an'ity zazy ity fa raha olona hafa verindray mandeha dia efa tsy tazanao tsony iny mety hoe mifatiny ary no hita ny farany ny afaran'izay zany mihitsy dia ahoana tazomina amin'izay sa
dada koa zany mbola mandatsa ihany za mieritreritra mihitsy ny hoe sao dia omena olona hoe tokony anafatra faramanimo mihitsy na moka tsy haiko hoe statut sa inona ny Facebook noatra zany hoe aza mba manariana karaha olona fa tena mafy ane zany e hita tsy mahazo a rehefa tsy fitiny dia ny men'andriamanitra indray ve no ahaka sy arindany rehetrarehetra any zany mihitsy kiza mahalala rehefa leo fiainana ve tena izy aloha ny anarany ary voaforonina loranga atao hoe zoto a zoto za kosa aloha tsy tia zanaka le nandehandeha raha Madagasikara zay no atsaiko zao no atsaiko hoe efa nandetany rehetrarehetra tany dia tena mitety faritra maro mihitsy tsy tian'zany afa kely mihitsy tia tsy tia ndray fa zany zoto zany mba ataovy anarana tena anarana kosa ka mety hitety an'izao tontolo zao misy izy fa tsy hoe Madagasikara fotsiny zay matsy tena enjany zany iza tokony tena atao anarany atao anarantsika sindre ie fa le zoto ampidirinao anatiny ihany raha ndria mazoto na ohatra zany dia asiana ampiainao antsika ohatra hoe Joséphine liva Joséphine fa iza indray nefa zany Joséphine adray fa nga zany sy mpalalatany Josiane reny teo an-tsaiko ao dia atao hoe José ngamy zany tena gaga mantsy raha ndria mazoto liva José zay naran'le ry ngamy fa vazivazy daholo zany ndraka izy ny amo dia tia metraka lesona satria ny anton'izao zaratra nitsanga tamin'ny zazakely zao tsy aveza akory fa tamin'le tokantranonareo mikorotana ka ny teniko ny azy zany dia zao engany aloha mba tsy hiverina fanondroany na fanontelo ny mikorotana amin'ny tokantranonareo satria ny tena mampalahelo tsy vitany hoe nareo mivady ihany tsy mifankahazo fa misy fiatraikany hatraty amin'ny zazakely izy dia eritrereto zany zao zazakely tsy manatsiny io dia efa nivezivezy tany rehetrarehetra tany nandrisy zay fotoana ela be zay tsy mora ange zany eny marina mihitsy zany tena ekeko tokoa fa tsy haiko moa zany fa raha ny tenako aloha hoe za dia manameloka ny tenako araka ny efa nolazaiko teo satria mety misy lafiny avy amiko ihany no mahatonga an'le olana zava-dehibe aloha rehefa mahatsiaro ny tsy mety ohatr'izay dia ianao ry Josiane nahoana eny nazako arany mahatsapy hoe misy fahadisoko ngeza be mihitsy tamin'izay saraka iny fa tsy hanao an'izany mandrakizay mandraisa lesona araka izy mampalahelo ny zazakely raha zao foana no mitranga mitokantranonareo marina zany dada tena iovy zay misy akamahatatra ny ankizy kely zay efa ela ihany hoe izy mivady ny miady dia ny ankizy ny voaporiporitra ohatrany tao misy famarinana angely izy marina mihitsy zany natolotry ny radio l'ambassadeur manao teo sy ndrindona ireo ny lalaon'ny tantara Slofo Hery Ludze Eva Simonety ary Saondra